Erisetra tantara ny soratany tandrona Félicité. Taona izay nikarako taty amin'ity fonjy ity izao vao afaka tatina efa nisasy. Ny taonako ity efa tena mandeha be ihany. Efa 30 taona zato moa izany za zao. Tena tokony efa niteraka za raha tsy nizaraka za solofa. Indrisy no nidetraka ihany nampisaraka anay. Nikasy tanana azy nangalatra ny setrasetra. Fa io va manomboka izao hitady izay asoa amin'izay. Ary mba ahoana re izany izao ny onako amin'ilay reniko androany ho faly be izao izy. Niady mafy ny eny nandritra an'izay 5 taona nikatraka taty izay. Fa ny zavatra tsy fantany hatramin'izao dia nanafenako an'ilay vola be nangalariko. Le vola be amin'ny patroako tamin'izaho nirahana nanatitra tsirovy tany amin'ny porony Tamatavy iny. So ihany koa aloha fa maty ny Covid le patroako mino fa tsisy arakaraka tsony izany amin'izao fivoahako ny fony izao. Matahotra mantsy aho sao dia mbola ho vonoiny indraiky. Eny fa sokafany zareo ny varavarana. Velomy ianao ry fonja. Mafy izay ny ainako nandritra ny 5 taona izay tsy hiverina ty intsony fiainana efa vita iny. ny zanako marina tafavoaka ihany ianao anaka. Zao tsika ary neny vao afaka miverina misambatra indray tsy hamelanao irerintsony ary hanonitra an'izay 5 taona tsy nahateo ahy izay. Zany Endry neny zava-dehibe amiko dia mbola velona mahita anao ihany ary mbola manana fanantenana amin'ny ho avinao mba hanarenanao izany indray. Fa ny zavatra tiako atao sery neny dia andehantsika mba hitsidika ny manodidina sy andeha hihinan-kany be. Efa ela ne zary neny tsy nisakafanako matsiro izany. Fa izao tovo atao fady mangalatra amp'izay aleo io amin'ny fahantrana izay misy antsika aloha tsika. Neny manome toky anao fa ny antony natongananao an'ireny rehetrarehetra ireny taloha dia mifahatrantsika izay nisy. Tena mbola te hanatra nefa ny vola tsy misy akory. Zanako dia nakaiza moa izany ilay vola nangalarinao farany ilay an'ilay patrosy no bebizina be iny. Mangina aloha neny mbola an'ilay izy ary ahafahantsika mianaka manorina fiainana vaovao indray. Eno marina ve izany? Dia aiza ilay izy nataonao? Any amin'ny compte-ny neny any amin'ilay positra ka. Koa manino ianao tsy niteny hatramin'izay? Tsy niteneniko anao mihitsy satria tiako hoe amin'ny fivoahako mihitsy vao izay vao alaitsika mianaka hanonganana zavatra. Izany ve tovo? Dia afaka hatreo izany ny fahasairana antsika. Tsy varotra voanjo sy poakatsaka intsony izany zako. Tena vonona tsara izany lahy. Izaho aloha dia efa miteny fa mila miova tanteraka ialahy rehefa hiditra koralina ato. Ora iandry matoly izany hiditra koralina dia tena te hiova tanteraka. Mamanay koa no naprisika ahy. Mila tezaina ty hony mba hiova tanteraka.
Eny ary moko. Fa ny olana zao dia zany ely ty tsy manam-peo e. Tsy haiko akory zany zao hoe firy mivoaza ty. Sao kosa dia basy e. Ela lesy. Inona moa le feo avo be reny e? Le manakatra be reny rehefa mirazy lesy a. Troisième voix lesy reny Aleo rangahy reny fa reny ny azakana sipa. Ataova matotra koa le tiry-tovo. Sérieux? Hitady sipa ve ny idiran'ny lahy ty sa nompo an'Andriamanitra e? Izy roa ka sady hitady sipa no anompy ihany koa. Mafy any ely ty zay 5 taona tany ampony zay e. Za koa ny ely ty efa 30 taona zao e. Mbola tsy manambady ihany nefa mamanay ao an-trano a. Efa antitra ihany. Aleo mba homena zafikely olona lavony voaloha izy e. Dia aty mihitsy ve le ty elahy no hitady sipa? Ka adiny mba sipa endriendry be daholiko. Zanaka-mpivavaka daholy. Eny ary moko. Jerijereo izay mety amin'lahy re. Andrasa aloha. Izy ry vehivavy kely ry. Te zanak'iza koa io. Aiza le ty zany? Aiza amin'ireo? Manao robe lava be fotsy sy mena io lesy io. Ay, ve Rianal zany e. Mety be amiko izy zany a. Rianal moa ny anarany. Io anely ty ny soliste ato e. Inona koa ty zany soliste? Mpanao inona zany? Le mpanao solo reny lesy e. Le mihira rery reny izy e. Aiza ho lesiko zao avy mamalala an'izany. Soliste. Kay ve? Tena mety amiko rangahy io a. Tena mariny. Fa izy io anely ty ohatrany tena miavona be zay e. Aiza? Tena mariny e. Lisany koa sady zanak'olona tsy dia afaka. Ohatray le ty e. Iza ny laza lafa zanak'olona tsy dia afaka izay. Ekeko hoe tsy afaka taloha. Fa zao kosa efa tovy patron bainina manoloana ny lahy. Tovy patron onak'olo ty. Amin'ny herinandro miditra io a. Amin'io no nisokatra ny ateliako mpanao fanaka rehetra momba ny hazo. Toy ny fandriana, armara, bahut sy ny sisa rehefa vita amin'ny hazo e. Ny reniko kosa dia mivarotra lamaody ho an'ny vehivavy rehetra. Miketrika lesy e. Ahoana tsara? Zany e. Ahoana no fahanilamanao an'izany le tia? Elange vao avy mivoaka amin'ny fonjy. Dia hampangino koa mivavalahy fa tsy tiako isahena zany hoe efa nigadra zany ato aloha. Volana angonon'ny reniko lesy zany a. Mba hahafahanay mivoatra amin'ny fiainana. Ay. Sady mety be eo aminareo mihitsy aloha satria eo sady amoron-dalana ako. Hitan'ny lahy amin'izany efa hoe tovy patron a. Na ela io aza raha te asa ty amiko dia raisiko avy hatrany. Aleo fa ho hitantsika eo e. Fa raha tena tanteraka tokoa zany a. Dia za zao mihitsy no mba hiasa ao amin'lahy. Manao ny andry, ary iza koa ilay lahy namanao io e. Mijerijery be afoana ange izy zany e. Tovakiny anarany a, ka mba navavao ato amintsika izy io e. Be inona foana ny jerijery eny a? Zany koa viaky dia anontaniana. Tianao hono izy e. Vao niditra tato amintsika mantsy izy tamin'ny sabotsy lasa teo e. Dia enao foana ny jerijery fa tsy samy resaka hono izy. Hay mo! Aleo zany dia otso amin'izay fa mitady akoho izay zoko. Izay roa vavy mantsy mbola miaiky anao goty amidy rapitso eo ambavady mpiangonana e. Nga zokinareo tsy miasa rapitso ka? Zareo nge tsy miasa lahady. Ay mo. Fa miasa alina fotsiny. Raha za ianao dia miresaka mitovy a. Izy anie manana tsena goavana be. Tsena fivarotana lamaody le izy. Sady mamany zareo koa mbola tsy dia havanana amin'le resaka fivarotana lamaody. Sady tsy maraka lamaody koa e. Zany ve? Dia mety ampiditra hiasa ihany ve lesy izy? Mino aloha e. Sady efa niresahako azy nefa
ohatrany hoe mitady vehivavy asa hoana iziko. Tsara be zany, aleo mody ampiresako e. Zay mihitsy resao izy ory tova avy vetivety aloha lesy laty e. Ahoana lesy manahoany ry alala? Manahoana ianao? Momba an'le kandra lesy tady asa hoany ry analako, asao mety amin'le mivarotra manampy an'ireninareo e. Ie, sady zany manana baky e, afaka manaovan-deuzy tsara. Tiako be zany ka. Ay ndry mitady asa. Mamanay mantsy efa somary antitra ihany nefa tsy mahina inona momba zany izy. Nefa io hitako tena hoe mandeha be aty amintsika aty. Amin'izay koa izy mba afaka mikarakara ny ao amin'ny tokantranona ihany koa e. Zany hoe ho raisinao aho zany? Ho raisy lahy zany izy? Ho raisiko avy hatrany izy ka. Afaka makany an-tranonay ary ve ndry izao e, dia miresaka mamanay tsika. Afaka ka, sady efa lalako mody ihany koa iny. Zay lesy loha ry andro fa andeha zay a. Misaotra betsaka iandry an. Zay efa mazotoanareo e. Efa ela zany ry ny koralina tato. Ie, efa ela mihitsy. Vao nanomboka mpetraka taty Antsirabe aho dia nanao koralina. Fa taizaka nareo mipetraka taloha. Tany ambanivohitra be tany any ray aman-dreniko mianatra ana aty e, sady mipetraka amin'ny zoko vavy manampinampy azy mianaka fa izy koa nilaza ny vadiny mantsy. Ay ve efa niteraka zany ny zokondry? Ie, manana zanakalahy kely ray izay izy ao. Dia miasa amin'izao izy kely karamy nefa izay no amelomany anay. Rehefa alahady ireny zareo vavy dia manao karazana goûter, sandwich, mofo, biscuits, bonbon dia amidy ambavady mpiangonana eo e. Zany a, mampalahelo anareo. Za sy neny koa aky tena niady mafy mihitsy vao tonga tamin'izao toerana misy anay izao a. Indrindra moa fa ineny. Ianao zany efa manambady. Ndre koa aky dia aza mafy miaka. Angah efa antitra be ny fahitandry ahy zany. Ka tsy hoe antitra, tsy vao 30 taona anao amin'ny ve ianao raha misy. Ary ndry mahay mitsatoka. 30 taona mihitsy aho. Ary ndry izao mba 4 taona ka. 20 taona izao, zoko 4 taona be ianao. Eny efa mety foana ange zany. Ay, ny efa hitsaka iny tranonay a. Dao mandroso ary. Hitandry ity trano azo nambarinay ety. Ato ny ivarotana an'le lamodym-behivavy. Dia ato anatiny ety ato no fanaovana fanaka. Za no mandrafitra ao e. Misy namako iray hafa izay ihany koa miasa miaraka amiko. Dia andro koa aza nge mety hanampy anay ao e. Sady ety amintsika aty tsy misy mpandrafitra mihitsy a. Zany. Sady nareo manana trano amoron-dalana be. Io akiny mba lovana petraka dadanay a. Mandroso e. Ry anala, azo fataiza ianao izao vao nody. Za rero ny sahirana ny an-tsena sady nanomana ny zavatra miditsika rapitso. Rova, ka malondry fa misy vavao tsara be. Vavao iny aky? Ka nahita iasainy aky za. Asa inona? Varotra aky misy lela zay tovina anarany. Vao niditra koraly izy. Dia nomeny asa ao amin'izareo za. Tsotra be ke izany lehilahy zany sady tia izy. Mba tiako hita izany olo izany.
tena mba tia andry ve sa dia tia nadalandry fotsiny ry anala? Ka efa matotra be izy, efa 30 taona nge. Tena nakory ny fihaonana tao an-tranony zareo? Tsotra be koa ny neniny, tia be asa ady aza. Amin'ny alatsinainy za manomboka miasa any dia sady misakafo any. Dia Mario rery izany ny ato an-trano? Izy ve dia vitanao sakafo rehefa mirava mianatra e? Azy alohany andeha hiasa mariny tsika no mandro sakafony dia finosiny eo e. Rehefa mody izy dia tonga dia misakafo fotsiny. Raha miasa alina indray moa izy dia afaka misakafo miaraka aminy atoandro. Mety aky izany sady mba manampinampiny amin'ny ofa-trano koa. Hitandry ihany ny ankeliny karamako e, nefa dia miasa alina foana. Ka izay mihitsy ake zoky Fa izao, raha mikotendry ve izy dia anaikindry? Hijery tsara ny toetrany aloha za, fa izy aloha tiako e, sady mba afaka ampiadana ana. Manana izy, amin'izay mba lasa fanana koa ireo tsian'ireo dia samy miketrika be zay roa mba tsafity e. Izany mihitsy akia, sady sika tena sahirana rabola. Aleo aloha voakako amin'izay reto zavatra anaty poketrako reto. Oay, fa iny ny latsaka iny? Eny tokoa ki, tovy vola 2 alina madio be. Taizy ty. Avy any anaty poketra ndry iny koa. Ka zara tsy manana vola mihitsy afa-tsy 400 ariary nataoko rakotra teoko. Sao diary mba volan'olona diny tao, na tafiditra tao? Dia anizaki, dia ahoana no ataontsika? Sa atena any am-piangonana dia anontaniana any? Ary iny ilay taratasy miparitaka niaraka aminy teo, sao dia mba ahafantarana ny tompony? Aiza izany? Ry niara-latsaka niaraka tamin'ny voly io. Eny tokoa aky. Andraso hoe, ry anala, misaotra anao any izy teo amin'ny fiainako fa mino aho fa ianao no anjarany men'Andriamanitra. Izany no antony idirako koralina ny tady vehivavy vady. Vehivavy matahotra an'Andriamanitra no sady endry. Mino aho fa ianao le izy. Mba niraiso aky ny fitiavako tovy ihany. Iny misy vola kely ho andry. Sao misy ilaina azy. Wow, tena marina ve? Io izy fa mitory fitiavana andry, dia ahoana ny avialindry anazy? Tonga dia tena azy koa ve ty azy sa maika be ve izany? Mandany tsara aloha ndry akia, fa saingy aza tao ela sao lasa n'olona eo izy e. Ndry koa izany. Asio arozazy aloha e. Inona ilay arozazy ty ndry e? Mba hivitany hena akia, na ohatra hoe sosisy. Hay ve, andraso fa hivitanana izany e. Ary hitako efa mifampisary meriany nareo roa zany. Tao am-piangonana omaly moa dia samy mifampijerijery foana, mifampiome. Ka efa fatany kosa ny eny ao am-poko e. Miandry azy amaly aho io fa raha manaika eo izy tonga dia angatahako any amin'ny ray aman-dreniny amin'izay. Ary tena efa vonona be kosa ilazany e. Trais, efa vonona lesy mila vehivavy miara-mitantana amiko so lany fotsiny eo ny vola azo. Mila zafikely koa aneo neny matsy an'lay tsara letsy zany ary manao akory marina ny asantsika androany e. Misy madama ny komandy etasera kely zay teo. Anao an'izay tsika efa tsy maharaka atsony ane lesy ny komandy ao e. Tena efa ela hono ny olona ny andry an'izao. Tsara kosa lesy zany fa aleo aloha lesy zany dia anatina azy any am-pivarotana any sady izy rery mantsy ny aoko. Ok ary, omeo afotsiny ny sary komandin'le madama teo dia ataonay e. Ok ary, tairo fa meko an'lahy eo.
afaka mandroso very matama kely a. Ianao koa mandroso re a. Manahoana ny tsenandrehata? Somary manavao kely fotsiny. Efa betsaka ny tonga mijerijery ihany teo. Sady za rehefa nalafoko. Le kojakojan-jazakely eny zao be mpanintona. Tsara key zany a. Fa zao tova. Tokony asiana vitrine eto dia mba manao goûter kely eo a. Sady zany angeny tena talentako e. Tena hevitra mety kosa key zany a. Sady vao may zao tena mpandeha be ny tsenantsika. Ka zay mantsy a. Ry Anala. Mba efa nivakianao ve le taratasy nomeko anao iny? Za nge akeka tena vonona ny anambady andria. Efa ampy zay ny rendrarendra sy adalana rehetra. Efa nivakiko ilay izy. Fa sao kosa dia hevitra maika be ny ianao tovo a. Sika anie mbola tsy nifankalalako tsara akory e. Dia hivady sahady. Sandry tsy tia a? Eny za tia anao. Tsy afinina. Fa aleo ny fampizaha toetra tsara aloha ka. Za aky tsy mandry an'izany a. Alaiko vady ianao dia mody aty an-tranoko. Dia miteraka tsika roa. Dia tsika no miara mitantany eto amin'ity tsena eto ity. Tovo? Ometoky ary fa vonina n'ity sanajinay ianao e. Ianao manko ny antefano fitiavako voalohany. Tsy mbola nitiany izany ankoatranao zany a dia mba ometoky ary e. Andray, omeko toko be mihitsy ianao Ry Anala. Matoa za nitady vehivavy tany am-piangonana dia fantatro fa any mibetsaka tsara sy azoko itokisana amin'izay hitaizan'ny zanako rahatray. Hitandry tsara fa lahatokana mba mila namana aky za. Eny ary manaiky anao a. Zany ve saotra kely Ry Anala. Dia inona zany ny dingana tokony ataontsika voalohany? Tsara aloha raha mifampiresaka ianao zoky e. Satria izy ndray aman-dreniko atiako. Aroin'izay dia miroso amin'ny vodiondry sy mariazy sika. Eny ary kia, mety amiko tsara zany. Aleo ary aloha andamina fotoana kely za e. Tovo efa nandinika tsara ve ianao hirosina amin'ilay fanambadiany? Vonina tsara? Efa vonina tsara sariny iny a. Fa ahoana? Tsy kilalao mantsy izany manambady izany. Mila mahay fetena tsara ianao amin'ny tokantrano. Indrindra fivoadinao io hiaraka aminao mandrakizay hiterahanao. Izany hoe rehefa misy zavatra mahasirena anao dia mila mahay mahafetena tsara sao ohatry ny taloha ka higadраgadra ho azy eo. Aza verina amiko tsony ny taloha fa efa naninenako sady tena tiako anie Ry Anala e. Dia oviana zany atao ny vodiondry? Ho antsika misabotsy avy izao. Fa izao ry neny a, rehefa azontsika izy a, tonga dia matory aty amintsika. Dia aty indray no manomana ny soratra sy ny mariazinay roa e. Izy koa ve dia omendray aman-dreny raha tsy efa vita ny mariazy? Ka efa vatiko izy dia mody aty amiko ko. Fa maninona nefa raha tonga dia misoratra e? Neny a, ka ny tena olana anie dia za mbola tsy niteny azy hoe efa nigadry. So dia ampiova azy eo zany ko. Nefa raha hisoratra izay dia tsy maintsy fantany zany. Dia ho afenonao azy zany? Tsy soratra mihitsy ngenareo raha zany e? Aleo aloha rehefa bevoka izy izay vao resahana azy ny marina taloha. Amin'izay izy tsy maintsy manaiky ny zava-misy. Eny, izay eritreritro mety daholo re a. Tadidio le programa rapitso a. Le ho any amin'izareo tsika. Misakafo hariva any mantsy tsika. Tsy miasa lanjay mantsy ny sokony dia afaka mandray atsika. Eny ary koa.
Fizay sapotsy vodondry zay nge efa akaiky ihany e. Mila homanina teny izao na ny akandrontsika na miperatra fiancé ny vola vodondry sy ny sisa. Fa ho jereko eo re zany aroary amin'izay ne ny sakafo fa tena nona be anie za zany. Ndraso ary. Fa ny tena mahafaly azy ao rineny dia tena manambina be atsika le asa ataontsika io. Efa betsaka ny olona nikomandy fanaka tamiko. Zany. Tena mety eto be ihany ny tsenantsika dia hividy tomobile amin'izay za. Engany zanako. Hitako mety tokoa aloha e. Eny moka. Tokony mba hanamboarana vitrine amin'izay aloha hivarotany alala sakafo zaniko. Sady eto amintsika eto akaiky orinasa tena mety tsara. Nanana hevitra ohatr'izay koa izy. Hitako tena vonona ny ketrika be miaraka amiko izy. Tena amin'ilay vehivavy nofinofiko mihitsy. Tsara izany. Ary tia varonao ary aloha. Misaotra rineny. Aza dino no mitondra zavatra kely ho an'ny zareo Endre mazotoa anaka. Efa nilamindamina tsara ve ny hevitra fandraisam-bahiny ao ki? Efa milama tsara kia. Fa mba asilasara ka maina be le bolety. Aiza kiny hita mpivarotra zavatra atao lasary amin'izao lery izao tokony tondra ngendry. Ka zaka izy nalala hoe bolety le ataontsika loaka. Tsy maninonareo io io aloha misy dia io zany. Eny ariko. Ody aiza olona. Mandroso tompoko. Mipetrapetra. Misaotra kia. Salama daholo ve aloha e? Salama tsara ka. Manao ahoana nareo aty? Salama tsara daholo izay ka. Izy rova ny tovolo tiako dia izy kosa ny reniny. Dia izy no rova zoko vavy. Faly mahafantatra ny rova aloha e. Misaotra. Faly mahafantatra anareo koa. Ty aloha misy gâteau sy misy entinay mianaka mba hifampizara antsika hariva izao e. Dia misy io koa ty. Way, tena misahirana be koa nareo mianaka ka. Misaotra betsaka re tompoko. Tsy misy isaorana reny amin'izany mba ho akaty aminareo voalohany kosa ve zay dia tsy mba hivimbona na dia kely kory ary. Eny anaka. Ary aiza zany ny zanako lahy? Ao an'hevitra ao manao jeu vidéo izy ka, fa antsoina izy rehefa misakafo. Moa koa isika mbola hidinidinika eto e. Marina izany. Efa natambatra izy roa reto isika ka fianakaviany iray izao e. Bomba n'izay mihitsy ny ahatongavanay ry izy mirahavavy Ny fotoana koa efa mihatombotra be. Ny lalana le antsika makany aminareo koa mbola lavitra. Ka tsara gamba raha atao tsara ny fiomanana. Manao akory ny fomba nareo aty rova? So misy fombafomba mantsy ka mila fantarinay tsara. Dada sy nenay tsy sarotiny ka, fa ohatran'ireny fomba malagasy ireny ihany e. Ay ve, tsara kosa zaniko. Fa ry anala. Ahoy izay tovy? Rehefa vita ny fangatananao any aminareo dia tonga dia mody any an-trano amin'izay ianao. Fa ahoana? Maninona raha mba vita mariazy soratra aloha e? Ka hitandre, tsy maintsy mbola hikarakara an'izay tsika roa. Any an-trano re sady mba afaka fanampy amin'ny varitsika no koa mba mifankalala tsara e. Efa vaty kosa moa ianao rehefa vita ny vodiondry. Dia ahoana izany rova? Asa, miankina amin'ny ihany aky io Fa inona no tsy mampahazoto ny zanako amin'izany?
mba mody miaraka aminay nay e zany nge ny fomba gasy e. Ie, raha ny fomba gasy tokoa aloha dia iny vodiondry iny no fanambadiana e. Ka miankina amindry ihany ioko. Efa mpivady nge nareo rehefa vita iny e. Afaka miray trano. Izay mihitsy akia. Afaka manomana tsara ny mariazy sy ny soratsika roa amin'izay. Eny e, ka maha-kristianina no mampisalasala ange e. Ka na za koa zany aky mbola mila manao confirmation e. Sady vao hianatra confirmation aloha za alohan'ny mariazitsika. Eny ary, manaika. Zay eny ilay nandrasako taminao e. Ka dia arabaina le zandro tovina vita somatsara amin'ny vodiondrinareo a. Sotra le sirbaina. Tena hoe masaka be tsy misy ohatr' izany le ty. Sady le fianakaviandry zareo koa tena mahay manalazo be mihitsy a. Tena tsy nampoziko ohatran'ireny ity le fety. Hafa ihany manao fety any ambanivohitra. Fa tsy nitsanga menatra ihany aloha nareo e. Voko ny olona, mbola nitondra anody ihany konkoa aza. Tamin'ile kisonvonoana teo iny mbola nanao tsaka tany an-tanàna. Le labera moa amin'izany tena tsy lany le ty. Ka izay mihitsy eny tena nitadiaviko le ty. Mila ny raha fozako mahatoky aho hoe tena veloko tsara mihitsy ny zanany. Dia ahoana ka? Efa milamina tsara zany nareo amin'izao. Ahoana izany manambady zany le ty? Mahasambatra be le ty. Feno fitiavana amin'ny maraina sy atoandro ary hariva. Misy mikarakara be. Nenay azy aho tena mihaiko fotsiny hoa. Ry anala daholo eny manenjika ny raha fataony rehetra e. Sambosambatra le ty izay sy niny. Izy aloha dia vehivavy tena tia miasa e. Anareo indray lesy ny sisa. Mitadiava vady amin'izay. Za zao mieritreritra ny hiteraka indray. Tena mety ny nareo ka. Ny anahy lesy tena mbola tsy hoe ovinako. Fa zao marina le tira ihany e. Mila enjikenjehantsika le komandin'olona rehetra. Mila ahafahana miratarape an'le fotoana tsy nesana elaela kely teo. Eny tokoa le ty. Tsy aleo zany ve hiasa aloha tsika. Atao ilozantsika sy ala miresaka be eto fotsiny ndraiko. Andao ary. Zay mihitsy n'izao no tena mety. Malala. Efa hitanao ve le rano mafana nataoko tao amin'ny doso tao? Eny akiry tiako a. Fa zany eky ka tsy maloto e. Zaza vo avy nandro maliko. Aha, ka mila mandro isan'andro lesy Malala. Tsy hoe ho maliny nandro be tsy maloto. Ka soa teo mandany savony fotsiny ko. Enao aza ny asa be teoko. Tsemboka be mihitsy. Andana ka. Zaho zany tsy aratory aminao rehefa tsy mandro ianao ko. Ndrery ty koa mahafinaritra mihitsy any ty malalaka ty e. Dia sy le andreto reny akanjo reny avy eo a. Any a. Ty azaki roa anjo nanaovako natoroko. Mila soloandro reny fahazasako avy eo. Ny andro ge lesy mafana e. Tsy mitovy tamin'ny mbola célibataire zao fiainanao. Zany endray ary moro malala koa tiako be any endry e. Dia aza tsipitsipy ohatran'izao moa ny akanjo rehefa avy nanaovana e. Atao avy anaty koveta fa fanasiana lamba maloto. Zany a. Eny tompoko. Zay mihitsy. Fa zao Malala. Ahoana eky? Andalo kely any amin'ny zoka raha-pitso mba hamangana azy kely. Mety vely izy? Tsy maninona koa. Fa asa tara be fotsiny vao mody a. Sary-piaro eo a. Ka tsy tary zany a. Dia afaka ineny zany no miandry tsena raha-pitso. Ndrasa aloha fa lazaiko izy.
fa vitao tsara daoly fotsiny raha randry rehetra izay vao mandeha dia tsy maninona fa afaka ineny ihany miandry tsena. Endre a rezao tsara riziko. Oritovo a efa amin'ny 7 ariva nge zao hoe mbola tsy nody ihany ny vadinao. Efa tamin'ny 7 maraina izy ny alatato, zao mbola tsy miverina ihany, tsy mihevitra izay tokantranony akory. Ka na zaho kosa ny mba gaga rineny amin'izay atsony izy tsy mandray telefonina akory. Fa mivonao ve ny telefona sa tsy mandray telefona tsotra izao fotsiny? Tsy ny vonoany fa misaony libra fotsiny. Efa nanomboka taminy eny za ny antso azy fa tsy mandray mihitsy izy. Tsy rezany ataony, sady lasa jejejiny ianao tato ato. Hatramin'izay nanomezanao azy volivitany akanjo sy kiraro izay. Aizako ato an-trano dia manao fitafy ohatran'ireny ivoaka ny trano ireny, short fohy, ny volo sy tomona amin'ny brochine lava, ny akanjo kifofofoana. Tsy aleo kosa veriny eny mba ato an-trano izy manao fitafy ohatr'ireny fa tsy any ivelany Ka tsy fombanay mihitsy izany. Mila montina rehefa manambady, maninona raha robe na lambahoany nanaovana ato an-trano. Sady hita amin'ireny jilamba ohatr'mpivezivezy ao amin'ny atelenao foana izy manao an'ilay fitafy. Neny koa dia manitatra ka. Raha tsy omenao an'ireny vola hafa manao izay tiany ireny izao izy mety mipetrapetraka ato an-trano ihany. Zareninao aza tsy omenao vola akory. Ka izy kosa neny vadiko hoe dia izay no antony. Ary misy moto mijanona izany. Asa iza anga? Aleo tsy rehaka eto am-baravarakely eto e. Fa to rianaly misy manatitra amin'ny moto io. Fa izy io lehilahy io e. Izay le efa nahiko. Mety mbola niaraka tamin'io tany izany izy. Nensy malalaka. Miala e. Azafady fa tara kely fa tsy nahita bus tsony. Dia niangavany azo loam-pifanela-pody rindrina aminay izany natitra ody. Ay, izany ny marina. Tamin'ny firy moa ianao nivoaka tato an-trano tato, dia amin'ny firy koa vao tafody. Sa paranana izany ny tokantrano? Ka mbola nanampy ny zokiko nanasa lamba re za maraina. Dia hariva vao nakanakaina kely dia izany nataratarana io. Ay, manomboka izao tsy ilaiko mivoaka ato an-trano ato intsony ianao. Fa ahoana kosa? Zangazy zakely no feraperanao tahaka izany. Vadinao ane izaho e. Mianatra amin'ny mamaly valy volako aneny na tonga anao lasa tsara sy miakanjo tsara tahaka izao e. Dia inona ny dirana izany amin'ny resantsika? Anananao alahelo koa izany no vola omenao Rianala. Ahoana e? Ety masiny reniko eto ianao no mianatra ny mamaly valy Ka za tsy voasakanao tsy hamanga ny zoko izany kosa. Manina tsara. Ay! Andriamanitro, tovo oka izay fa efa tena maharatra ane izany e. Fa tao ampanarahana mitanjaka ao mihitsy izy. Mialaty ianao rineny mbola tsy ampy izany mianatra mamegaviga mihitsy koa. Mahazo ty androany. Sao lehilahy iza le lehilahy teo niny izy sipanao. Raha sipanao iny dia inona nanateranao aty an-trano zanga miteny aminao hoe zany miteny aminao hoe iza hoa iny izy. Oka lesy tovo tena marary le zanak'olona. Ao mitsangana Rianala. Ao mitsangana Rianala. Ao andao akary amin'ny efitranareo ary.
aleo sy na fanafody fa tena maharatra be ny andronao sy ny masonao zany. Oay, tena vody koa anie zany tananao zany. Oety miala eto amiko eto io fa maratsaka eo io a, maty io. Raha lasa jamba teo moa izanak'olona io dia ahoana? Tsy rarahako zany. Ry anala, mifona kiza raha tsy nahafehtena maliny a. Zany hakika tena saro-piaro be amindre zay no antony. Dia tena sahala kosa velesiny ka sy tanana dia izany ary. Eny ekeko eny nanao tsy mety koa taraiko voatafody saingina zany ary. Aza vera amiko sonra fikesea tanana ireny ka tsy mahaso tokantranotsika nge zany. Tena nananenako aky malala. Tsy ireo anety hitare andria. Lasa mivody be sady misy fery. Efa tsy naninona tsony ve ny tananao? Mbola mivody hitanao io ko. Andray. Na fitombenako aza mila tsy apetraka tamin'ny nandakanao azy. Marina raha mbola afaka anao raharaha zao. Maka ianary aloha Ndraso, nanambarako lasopy akoho mantsy indreo. Merena kely fa inana antindre. Ka aperina ary aloha zaho Zany mbola tsy tafarina eto marary be ny vatako. Tsy hitanao nga ireo mangana be ireo. Ao ary fa anako matory ndre. Mifona ke malala. Tena mamela. Eny manaika mamelanao mamelanao mahavatoka anao. Tovo Ahoana ry neny? Avianao aty. Tonga ao zokindrianala. Ny antso azo ny rianala alina. Dia ahoana zany? So dia tokony tsoaka aty aloha izy. Mody andraingana eo aloha izy. Aleo ampandrosoko. Manao ahoana Tovo? Manao ahoana izany zandriko ato izany? Marary hono izy? Dao ary aloha hijery azy Rianala? Andriamanitra fa nisy inona kia? Toa mivonto be sy maradratra daholo ny vatanao. Toa mangana koa ny endrikao. Fa nisy inona? Toa ilaozanareo mifampijereo fotsiny. Nienjera tao amin'ny dosy izy io dia zay na tonga anio. Fandrity ve tsy mba mitandrina mihitsy raha saika mahatamin'izany dia ahoana? Tena ratsy angeka izany. Jereo ty tarehy andry fa simba. Ny maso mivonto be, ny andrina maratra. Dia efa nentina tany amin'ny dokotera izany izy io. Efa nakany izay tamin'ny maraina ka aza matahotra ianao fa karakaraiko tsara izy. Aleo izaho hijanona aty mihitsy aloha mandrapasitrana ka. Aleo mihitsy aloha haka congé. Aza maka congé zany ikirova fa izay sy nirendrika any anie dia mahavita mikarakara azy. Eny ary matoky anareo karakara tsara io zandriko. Tena tsy mino an'izany anjera izany ka. Nisy namoa sy nidatroka mihitsy ny fahitako azy io. Izy aza tsy afaka mitsangana fa miorirana foana rehefa matory. Tena mila miresaka zasy Rianala rehefa sitrana tsara izy. Malala?
mety amin'ndry ve le hoentiko mandehandeha nitsangatsangana ty? Eko, mety be ka. Sady za koa nge le obe ale mijanao atrano foany. Fa zaho malala. Ahoana ke? Zaho mba te handehandeha kely any ambanivohitra e. Malahelo be any dada sy neny a. Fa malahelo ahoana koa kia? Angaha tsy mahafa-po andry ny fitiavana omeko andry ao an-trano? Mahafa-po ka, fa mba te hamangy an'zareo fotsiny ako. Aleo ary famankantsika roa amin'ny kaindo manaraka io e. Malalo? Afaka miteny zavatra aminao ve za? Inona izany? Eo teneno fa mihaino andry zahay. Tena marina, te handeha efa volany amin'zareo a. Zareo mantsy izay mety sahirakirana. Koa maninona raha mandefa e? Efa nomeko anao ange ny vola e. Ny vola ny gargotte sy ny lamaody any aminao. Ianao no mitantana azy. Ka izay mihitsy ange le olana e. Tsy azoko, fa olana ahoana? Ka nalain'ny daholo ny vola tao anaty kaisy. Zaho hono tsy avela mitantana vola intsony fa sao hividanako lamaody sy kiraro fotsiny. Lasa mampaditra hono mitantana vola e. Nefa za hitanao tsara, tsy taoko izay mba ditra ataoko. Inona koa zany ataony eny zany? Tena naiko koa zany ianao? Ka za nge le sy alainy baraka eo amasin'ny client e. Lasa efa molamola amin'izay lamy sakafo ao amintsika hony a. Maninona? Zaniko, mifitafiko hono tsy mendrika. Nefa za efa mba mezaka ho anao izay mahamety isintomana ny client nge. Neny koa zany dia efa zavatra hafa mihitsy ka. Tian'izy irery zany no anjaka ao an-trano ao. Andraso fa hiteneniko izy. Oka izao re a. Sao mampiady antsika eo indray ane. Tsy misy an'izany fa leo fa teneniko izy. Fa sao dia ody amin'izay aloha tsika e. Efa manomboka mangatsika manko izany andro tranoko. Ndao ary. Sady sahirana izay neny manao ny raharaha ao an-trano ao. Mila mividy moto tsika kiry malala. Amin'izay mba tsy mandeha tongotra be intsony. Sa hoana hozy izy indry? Ie, marina mihitsy izany. Tena mety e. Aleo mba moto dia amin'izay azo entina any ambanivohitra dia mba mitondra moto tsika rehefa makany e. Efa tonga nareo ry anala dia ilozanao midongizinao amin'ny efitranonareo fotsiny. Tsy hitanao nga za maty ny fanaovana rara io. Sa mpiada tena nakananao atratrano? Neny a, za nge tsy hoe tsy manao ninina e. Fa mbola mandro misolakanjo fotsiny a. Si, hita mihitsy ianao fa tsy mando jirama ato an-trano ato. Efa hita amin'ny masonao tsara fa miakatra ny vidin-drano ato dia mbola sahanao ihany no manao tsinitsinina. Aizako andro foana anao tao raharaha. Fa inona foana no ilan'ny mivany amiko ty e. Zaza tsy maninona anao akory. Tsy hatrany an-tsena, tsy aty an-trano fa dia menomenona foana. Fa misy inona? Inona mahazo anareo mianaka reto e? Vaza tsy fantatra hoe misy inona, Ineny ihany io e. Ilany vany foana za amin'izay ataoko rehetrarehetra ato an-trano. Neny a, ianao mihitsy no ampisaraka anay e. Maninona ny vatoko nataonao ohatran'izao? Nalainao daholo ny vola rehetra tao an-tsena dia ianao no mitantana azy. Tsy atikisanao tsony zany izy, Efa mitati-bolana tany koa. Ka iza ny tianao ritovo a? Za rianinao sa ivadinao io? Ny adalàna tonga nanao an'izany. Lazao aho, nanao inona anao ny vadiko? Molamola ny ianao e. Misy lehilahy zay dia efa intelo isan'andro mody misakafo ao foana. Taratara ny vadinao. Vao may izy manao an'ireny slim miraikitra amin'ny vatany ireny. Ny tarehany misy kisorana zavatra. Hitako tena manao izay mahababo lehilahy mihitsy. Hitako daholo ny fihetsiny amin'iny lehilahy iny. Tsy menatra akory nefa zara fozany eo akaikiny eo. Fa za zany aminao tsy afaka ifandray aman'olona mihitsy. Inona mampivarotra raha tsy resaka amin'ny client ka? Hajaiko ny tokantranoko raha matoty a.
tsy ianao mihitsy nandeha hampisaraka anay an rehefa tsy tianao fotsiny aho dia tenena fa ianao ty aloha tena manambava be tena tsy napoziko tena teo masony olona be dia be teo zany valivalianao ohatry ny reny tsy rafozanao reny ka zaho laza ianao fa vehivavy sy manaja teny môlamôla nefa za tsy neritreritra an'izany akory dia ahoana moa tsy hamaliko anao ry anala ampangino vavanao misy fahamarinany be dia be ny aneny ianao kay be fahamaliana loatra izay mihitsy tsy manaja azy so heverinao fahatakaloko an'ireny ko ary ianao e a hay rehefa izay dia aleo ary any dia ody ody aizy ianao e a ody aizy a avy lao ny tanakorytovo fa ho aizy ianao avy lao na nitoetra anao raha tsy napoziko raha tsy toetra mpanao eritreritra mpamon'olona inona tsara hoe vavanty matsirao mihitsiny meo aty io rano mangotrakiorony eny any tarehany efa indroa amin'izao ianao mikasitanana tsy rarahako ry ty tsy rarahako vadinao ane zany vadiko fa môlamôla matsiravina alefaso ty amin'izay ty tsy afaka miadaladala amin'ireny lehilahy reny zany ntsony e meo atyriny eny angakagny meo aty oaka tofa ianao fiadala Matia mama, mahita rako avelo io simba sy mahay tsara eo vatanao e ary miala teo fa sao dia ho didididiko amin'ity antsy ty vatanao a didiko amin'ity kibonao fa miteny azay matsiravina mifony asa tao azao atova Rova, tena tsy maintsy nakaty amindrika izy za sy nehe zany alatahotra fa tonga tena andeha mafy loatra kiny ainako a Andriamanitra jereo ingety indri fa nisy inona tsy te hody antsony akizy za marina mafy loatra kiny ainako any a tsy indray sy indroany eky za finoany fany za ao an-trano tsy mba manana ny rariny zany reny fanany azy manana marina tena lehilahy tsy vanina mihitsy aza mody antsondry jereo ane mivatandry sady mangana be daholo niofaka be daholo koa angady nitobasany tamin'ny rano mangotraka mihitsy ary inona koa ty amin'ny kibonao ty fa nisy inona herinandro lazaka izay a herinandro laza izay mifamaly be tao an-trano izay dia nitopahany tamin'ny raha mafana niofaka be ohatrao mihitsy vatako efa nifona tamiko izy tao aorianan'io dia navelako ihany dia zao indray alany torany tamin'ny ferany kibo sa mipasoka lamba iny dia sendra may le lamba dia natsony ny tamiko za ny reniny tsy niaro amitsy zary ny aza dia tena ho fataka izy raha sao no mitoy a marina ry anala soa ihany fa mbola tsy vita soratra sy mariazy nareo aleo misaraka nareo ka tena mifatindry sisa miraisina menakavy raha izao no mitoy isaraka ahoana kina avitako an'izany isaraka izany a andaoky hotoriny iny akika tena tsy vitako e tsy afaka nitory fa ahoana tory dia aleo higadrany jereo angety fiainandry ity jereo koa ny ratra sy ny fereraka mivatandry Vodio misy olo miza mifahandraso aloha oay tony mitofo afaka mandrotsy vekia mandroso ary iny koa tovo rova
mino fa efa mitantaraindrianala taminao daholo ny zavatra nisy rehetra tonga mifona ty aminareo ky izay mianaka ekeko hoe tena avy amiko na tonga andreny olan'ireny mifona rianala mando alitra milela-paladia aza misaraka amin'ny zanako izany fa ianao ihany no mahavita mikarakara sy manome fitiavana azy. Rianala, inona ny tianao ataoko aminao fa ataoko daholo ikia mifona efa impiry ianao ry tovo ny fona tamin'ny zandriko nefa mbola ataonao ihany ny ataonao a. androany kisisa ny farany rova misy an'ireto vola 10 etsireto omeko an'i Rianala fifonako aminy andao iverina any an-trano mba fombafomba fotsiny ny vola iny fa ny fitiavako anao dia tsy voavidim-bola zany. Omeo toky aza e, omeo toky eto masony zoko fa tsy kasy tanana tsony ianao tova dia omeo toky koa neny fa tsy ilafany amiko tsony ianao rehefa tonga any an-trano a. Nianaka tadio neny nefa zaho mivadiny zanakao e. Ianao reny samy hafa mihitsy ny fitiavana antsika mianaka dia aza miady fitiavana amiko izany ianao, aza sary-piaro amiko koa. Marina izany tena Rianala izany. Matetika dia ny rafozana no manimba ny tokantranona ankizy. Alameno reto a, tsy zakako mihitsy ny zandriko ny simba tahaka izao. Manaiky ny verina any an-trano vendreny malala. Maiko sy ny safarany ary ianao e, manaiky ny anaraka anao any an-trano a. Misaotra kiro malala koa. Rianala, afaka miresaka aminao ve za? Afaka ka, fa lasa izy tovy teo e. Lasa mividy azo any izy teo Rianala fa aza matahotra ianao fa manao ahoana aloha ny tokantranonareo roa izany? Eny e, efa mba milamindamina aloha izao. Tena lasa naibe ianao tena tsy ilay endrikao taloha mihitsy ty hitako tiako, tena hafa mihitsy ty Rianala hitako ty, anga dia tena mamomy be le ry ao e. Tsy afenina iandra, sao hitanao izao e, jerenao nge ny lamosiko e, efa niofaka daholo ny hoditro. Raha afaka nampijereko anao ary ankipiko dia ho gaga ianao, ny tanana, ny maso, tena simba lesy a. Rianala, tena mbola tsy nieritreritra ny saraka aminy ve ianao? Hatreto aloha dia nanome sansa farany azy aho e. Tena mety tsy hiova intsony iny, izaho no miteny anao an'izany. Fa ahoana lesy? Tena mifona raha tsy nilaza taminao fa misina iandra, teneno. Ka efa nigadra nandritra ny 5 taona anie iny. Ahoana tsara? Marina ve izany e? Fa maninona ny tsy nilazanao azy zany hatramin'izay iandra? Ka no izanana fena izy hatramin'izay e. Efa naherisehitra ohatran'iny foana izy taloha, no raha trano tahaka an'io koa sipany dia nangalary ny vola, dia avy eo nitoriany zareo izy dia izay nampigadra azy tany. Efa fomba mihitsy izany izy ty. Toa hoe mbola nangalatra volana patron izany koa izy, tany Tamatavy raha tsy diso dia izay koa mbola anisany. Tena mampalahelo e. Fa maninona ary izany izao vao lazainao anahy e? Tokony efa tany am-boalohany izany no nampahafantarinao ahy dia mba nahafahako nanapa-kevitra tsara. Tena mifona Rianala fa nanafinanao an'izany ary aleo izany dia efa jerijery be aty koa le rafozanareko. Izay fa mazotoa e. Ok ary, mazotoako ela. Ianao nga efa ty atory malala tao tsy miteny mihitsy Tsy anfao mizaha dia aleoko atory. fa misy inona kia tsy fombanao mihitsy izao
aleo aloha tsy ho teneniko azy ny resaka isyandro teo ka avelao ihany hijana amin'izao fa sao dia hitirakady hafa eo indray. Aleo ary aloha isola akanjo kely ary natao aiza ilay akanjoko iny? Ao anaty armoire ao re a. Hoay, fa inona ty? Fa misy inona ny hitanao ao? Toa fanafody fanabeazana izana. Anga ianao mihinana an'ity? Hoay, fa latsaka taiza iny? Tenenao anahy fotsiny, anga hoay ianao mihinana an'ity. Tsy miheramiko akory? Ie, nihinana n'iny aho. Ay, izany ny antony tsy mahabevokanao mihitsy. Fa inona mihitsy izany no tianao atao e? Ka za mbola tsy vononako. Mbola tsy vonona niteraka aminao a. Mila anao miova mihitsy aloha izay vao mifampiteraka tsika. Vehivavy mpamitaka ianao? Dia sahanao? Iza ny mpamitaka? Za sa ianao? Enao a rehefa nigatra taloha tsy mba nilazainao tamiko akory izany. Tsy naposiko akiry ianala. Tsy mila vehivavy manao fanabeazana izana. Fantatrao tsara ny faniriako fa mila mananjanaka. Ka tsisy amin'ny zazanao izany raha ohatran'izao ny toetranao e. Ahoana tsara ny vavanao? Ay, marary izany tova. Ay, neny a. Vonjeo a neny a. Ay, marary. Vonjeo a neny a. Neny a! Fa misy inona? Maty ry anala. Inona tsara? Maty ahoana? Ao hoe jereko, fa nataonao inona indray ary izy? Nakafoko teo amin'ny sisim-bandriny iny lohany. Tsy naposiko akery neny. Maty izy ry neny a. Tsy fananiko a. Ahoana indray ary izany? Ilozako e! Lozako! Anatra ho an'ny laza ao rehetra izao ry tova. Tena maditra lahy. Ary tsy hiova mihitsy. Izao ny reniny lahy mahalemy ao am-pandriana tsy hafa mitsangana intsony fa tapaka lalan-drà. Raha naheno ny fitsarana teny amin'ny tribonaly hoe gadra mandra-pahafaty hono lahy. Inona tsomy moa izany ny aminareo mianaka? Aza latsaina intsony lesy a. Fa nazazany tena te-hamony tena be mihitsy ato amin'ity fontsy ity. Tafaverina ato indray a. Nefa mba efa afaka tato. Afo lesy a. Ato izany fiainako sisa rehetra. Nanenako daholo fiainako rehetra. Tiako ny fiainako. Maty ry anala. Maty izy noho ny amiko. Noho ny tsy fahavezako ny tenaka nefa nahatonga izany. Neriko lesy ny fiainako a. Anatra ho an'ny rehetra aho. Aza noho ny eritreritra. Tsy fomba no mikasy tanana vehivavy. Erisetra. Tantara ny soratany. Tandrona Félicité.